voaka vany ara le Patrick colonel tonga de mipetafaka tandremo fa opération anapotehana angia mamy Ravatomanga io ka raha sy doka amin'io tsika mpanohatra de tafiditra amin'ny canal na tafiditra amin'ny piège fa olony Rajoelina ihany le bandy io olony Rajoelina io tena teneko anareo asovy miteny izy ary za tena ny invité anazy au moins 3 fois hoe colonel Patrick fa maninona anao manao acharnement amin'ny Rajoelina amin'ny Ravatomanga fotsiny fa maninona Rajoelina no tsy teneninao mihitsy fa manomboka enina ngamba zao teniko zao fa tamin'izany izy de fa arako ny plan hoe torpille na missile avy any amin'ny Rajoelina ty de mety ho faly ny opposition nahazo kill colonel tsika nefa ny fandrika maimay be tany de fa niteny an'izay ozy Antelma tamina tam'izay diso anao izy fa tena tsy olony Rajoelina zany fa efa izao io Antelma rehefa manao zavatra ho de ny renseignement tsy maintsy maîtrisena zavatra voakako zany hoe renseignement zany fa tsy information dizy moa ny angavy te zao ary ataovy alors angamba tsy tenenina aloha fa sao de eny areo no ela de tsy teny tsony momba amin'ny Patrick fa zao amin'ny teny an'la za tsy matoky an'io ny renseignement epelatanako de manome fa Patrick de olony miandry Rajoelina ary natao anapotika amin'ny mamy Ravatomanga fa tsy hoe andeha hanongana ny Rajoelina ohatra ny eritreritrik fa rehefa nandeha le mouvement tsisy nahita hoe avion inona nandana angia Patrick na hoe taiza izy nidina tamin'ny aéroport taiza fa ty izy mipotra vany de ny sécurité atao anatin'le mouvement zay ho efa ho quelques heures na quelques jours sisa de ho vita de ny gagné en crédibilité izy za moa respecteko ny parole lameko ny namako hoe bon tsy miteny la zany Fleury momba ny Patrick fa za kosa nanoratra tany amin'ny filoham-pirenena hoe tandremo io bandy io tandremo io la tsy izy nandeha vonoiny le olona tery amin'ny Girard Republicain tery miregle compte aiza nisy fanjakana anakeny zany tsisy fanjakana anakeny zany ka amalina am'le no voatavo rehefa miteny misy zavatra teneniko eto tsy miainga amina information fa renseignement allo zay azava fa raha ny fikaroam-baovao zay natao tamin'ny omaly tao reny le fanambarana sy ny firesahana am'le hoe misy fikasana samy tsisy aloha le hoe didy fampisamborana miaingy any momba azy zay aloha zany afaka resantsika satria nanao ny fikaroam-baovao tsika ary source digne de foi mba tsy lazany officiel no manamilazany tsisy antsy misy fa na didy fampisamborana mikasika an'ity colonel ty mandeha any fa maninona ary ny olona ary gaga dao le fa maninona ny tonga amin'ireny le hoe eny amin'ny réseaux sociaux izy manao fanambarana de misy dikany zany mety hoe izy ka zavia moa zany de davanao samoka tsisy faharoa ny amin'ny hoe miantso ny colonel voalohan'ny fanavozana izy ao anatin'ny fa hoe tsy afaka mifampiresaka very zareo fa tsy maintsy tety amin'ny réseaux sociaux aloha de rehefa ny safidy le ty amin'ny réseaux sociaux izy miantso ny PRRM dia misy lafinjavitra anankiray zany hoe te jouer victime ary ny gasy de morandairan'izay mihitsy hoe ny olon'ny fo asa le hoe no manosy atsika ve de morandairan'izay hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny dia mirona kokoa any amin'ny victime rehefa hoe misy victime niny ohatry ny adino daholy tany tranga le fitsaram-bahoaka tary sahamvotro zany tany asondariny de adino zany teo alova le hoe tena fitsaram-bahoaka tsy mety kosa aloha voararany lalàna resaka fitsaram-bahoaka fa adino daholo ny akta nataon'ireny olona reny tao aloha de zay zany l'izy hoe nilalao an'le sentiment zay le mila tongava milalao an'le sentiment zany le colonel
de hitantsika moa zany ny fivoarana raha satria araka nambarantsika hoe raha tsy nafantatra raha tsy nao fangatahana na fampilazana tamin'ny lehibe hoe nahazotodrany lehibe mpife isanambaratongo ao anatin'izao fanavozana ny république hoe armée républicaine nanao le fanambarana de hitantsika hoe ina koa zany fepetra raisina inona ny fepetrann'io raha tsika hoe isanambaratongo menasy ihany tao anatin'ilay fanambarana samy colonel tsika tsy mifankataona gazely izy gazely tsina satria ao anatikiny filazana inge misy resaka hoe cosofam misy resaka hoe ohatra zao de inona daholo satria lasa ohatra ny mivoaka miditra zany inge le zavatra resahana le hoe misy fikasana izy ihany no teny hoe anonga-panjakana sy ntsisa inona no idiran'izany rehetrarehetra nitorimaky tamin'ny menareo resaka cosofam sy ntsisa de hitantsika eo zany toy andrasana hoe inona ny fivoarana satria tsy afaka mihaino feo an-dakiloso tokantsika raha ny saramitranga aloha zany hoe maly ariva ohatrany hoe novoizina lasa hiteraka orosy panika le izy hoe raiky de manomboka ty tsy milamina tsony ka zay hoe ny olo-pirenena afaka mandinika sy mijery sy mamakafaka mifotony hoe inona lay zavatra mitranga tsy afaka tsika lay interneny brito teo hoe mora lolovina ihany any anatin'ny resaka hoe fihetsepo na sentiment de tonga de en politika koa zany hoe ikopakafo ary atao mainka efa misy hoe sery any liana de zarany ariambadika ary hoe tena misy zavatra tahaka an'leny na mety hoe fa manipulation miainga avany de mandeha mikoboka tamin'ny maly zao nahita tamin'ny tambajotra tserasera tonga hatrany amin'ny hoe idiony sisy tany de sy nefa misy inona eto Madagasikara manao inona mihinona no mitranga de zay le hoe saraisina amin'ny fotony a sy fijery mahitsy hoe inona lay mitranga fa tsy entana misy tsy hanao fampitamotsika ohatrany zavatra mitranga tany Russie tamin'ny fotoanandro ndrasantsika to zany mikasika hoe ny prédateur de tsy amelanao moramora zany ary tsy maintsy midestabiliser anao izy a noho ny amin'ny antony maro samihafa satria misy verembo teto misy olona tsy mahazaka ny traversée du désert teto misy efa zatra ny fanao hoe gaboraraka sy fanaovana pimamba sy ny ohatran'izany teto misy te hanan-karena noho ny fahefana no sintsisa itka ny zavatra misy am'izao fotoana zao zany adia reo miaro mitolona ny tsy ho verivery foana ny raha latsaka ny ainana foy ny tolona de zao le fotoana hoe mila mivondrona iaro an'izany manoloana andray satria tsy kely lalana zay le ataontsika hoe ny prédateur sy ny ataontsika hoe ny mpanakorotana amin'ny endriny samihafa ary reo dia araka nambarantsika hoe sans scrupule ary zay mahatonga le hoe misy kisendrasendra satria rehefa volana febroary ohatra zao a de misy trangadravatra ohatran'izany zany miseho eto amin'ny firenena na taty jereo vanim-potoana samihafa ireny voafarany teo reny misy affaire 7 février nisy tamin'ny fotoana aloha tamin'ny resaka hoe 11 février tamin'izany fotoana zany de ohatrany hoe misy trangadravatra miseho zany dia rehefa tonotony eo de mety any amin'ny volana me sy ny ohatran'izany ndray raha misy hoe rentrée politique satria nareo le tsy mahazo toerana na reo verseza de zay le hoe tena mitsikarokaroka mihitsy am'izao fotoana zao fa zany akory firesantsika an'izany koa tokony fahalamana tsy midika hoe manome carte blanche ny mpitondra am'izao fotoana zao fa tsy mahazo mitamatama na manao piasa be na te zay efa tena miasa fa misy de le hoe misoko ao ananonaninao ka mila andraisana ny fipetra de zao ihany koa no fotoana zany tsy maintsy hifanomezan-tanany le miaro mitolona mba hijoro mba hoe hoary fanina zay le ataontsika hoe irisona makany amin'izay fanavozana ny république na ny refondation de la république izay tsy maintsy tsy riny zay ny hitako raha fahalamanana satria misy ihany ny atao hoe aki ny hoe fa mba misy zavatra azo kosa na tiana na tsy tiana am'le hoe dingana eo am'le fahalalahana zany am'le fanio-kevitra fa mila hitady foana le izy eo am'le hoe atao dridrangily moa zany hoe asivo mikasika hoe satany tetezamita sy ny sisa hoe ahoana ny feuille de route de mety asa aloha hoe mety mifakahazo hoe le resaka sady tsy mifakahazo satria fa mazava le hoe misy fifidiarana fiafarana zao tetezamita zao mialohan'ny fifidiarana de misy mikasika ny lalam-panorenana anelanyelan'ny lalam-panorenana sy ny fifidiarana zany no mamaritra ny hoe inona ny rafitra hijoro eto amin'ny tany sy ny firenena mialohan'izay de misy tanterahana le atao hoe fikaolan-doam-pirenena ka inona moa zany tsy maha feuille de route an'izany hitako raha fahalamana raha jerena amin'ny akapobeany a zany hoe misy fifidiarana filohan'ny république misy alohan'izay ny mikasika ny constitution no mamaritra ny hoe inona daholo ny androm-panjakana mijoro inona reo rafitra maro samihafa ahoana ny fepetra tetezamita ny hoe mandra-piatonga ny fifidiarana filoha-pirenena de misy le disposition transitoire zany tsy maintsy misoratra ao anatin'izay constitution ho avy eo mialohan'ny constitution de misy ny atao hoe
concertation nationale dia misy ambaratonga samihafa manomboka any am'fokotany sy zany rehetrareo misy dignany misy chronologie zany eo anatin'le inona tsika hoe feu de route zany sa tsy feu de route izy no mandray anjara ao anatin'le izy endrika feu de route zany sa tsy endrika feu de route itsika ihany no ataontsika hoe mahita sy mamaritra an'izany fa sitsika faino kely mety tsy fankazo amin'ny hevitry ny maro aloha zany zavatra resantsika teto fa eo tsika mahita isy eo anatin'izay mety ho fandraisana ny antso sy faneho-kevitra maro samihafa zay mety ho avy rehefa avy eo andonzatsisy ny aloha fahitako azy focaliser am'resaka hoe ady amikolokolo ny tena nidiran'ny colonel Patrick ary longady amikolokolo zany raha fahitana azy aloha araka nambarantsika ny prédateur dia tsy amelanao irery andeha am'izao zany fa tena manao ny fomba rehetrarehetra izy tena sans scrupule zany araka ny resantsika teo hoe zany dia tena motsisynga fo zany tsy nisika zao ny ady io zany teknika raha fahitako azy hiditra front anao sa tsy hiditra front resana be mako hoe tapony ina moa tadipotra miaraka amin'ny frantsay zao sy nzao raha mijery ny fomba nataon'ny Vladimir Poutine tamin'ny 40 teo amin'ny fitondrana ary toko raha fahalomanana calme izy tsy be resaka izy tonga dia nitotany etra sy nietra zany aloha ny any ny nanany an'ireo dia faharoa le hoe zay tsy nahazaka an'iny dia nitsoka le mpandrara sy orinasa tany dia ohatra raha fahitako an'le fizorana amin'izao fotoana zao mety ohatran'izay ohatra ho alalahana sehatra ny télécommunication satria hoe isy mpandrara hafa hiditra amin'io sehatra eo isorana zay lalàna maneritery izy dia hoe zay tsy mahazaka zany dia io le hoe ohatra inona le filazan'ny tanora sy ny olona hoe ohatra nikatsaka anatin'ny lapoaly dia dia andalo rasiny ianao miaraba tompo salama miaraba dia zany le tsisy tsony hoe zay ny tompony ity ampimamba le resahany eto ohatra anankiray zany miaraba teknika eo Allô Dawar ya faly miaraka ny Top Radio salama Dawar ny alo analyzeko manokana ity fomba le resaka sadeka io tsika matoa tsika ao anatin'ny sadeka io tsika ve mahasamy laza rehefa tsy ilaitsika sadeka raha ho samy laza pabe masy tsika fa tsy mila sadeka dia manova fanambarana tsika miampy tsy ty vary mohaka nefa malany sisa marary zay aloha le ray zay vao filoha sadeka le teo aloha mipotsa mandeha filoha-pirenena teo aloha andradrelona dia mipipia pataloha daholo zay ny tena mahagagana amile izy zay le izy kainao tsy anao asiany manao fahideroty ianao miodikodintra ny zanak'Israely aty anefa tsy tena totosa le izy fa malaza tsy nanana anao dia rovi telo volana tian'ny aoriana nitondranao mbola tsy manao ianao zay ny le izy faharoa manarakaraka an'izany teneniny Andriamatoa colonel Patrick za misy zavatra tsikarotra tadidio fa fanambarana resaresa nataony tsy zao tsy vo izao fa le tanilo tao sapiditra foana ny gendarmerie pirenena colonel Patrick ane gendarme atao amin'ny FIGN vo nivadika nanao ary mbiabireo zay tadidio fa le gendarme tsy miteny reo analyzeko ty inona ny zavatra fonosin'ireo gendarme tsy miteny eo am'izao contexte nikatsika zao le fitondrana am'izao ohatra mianahana le fanavozana mitady fahavalo avy any ivelona nefa ny ao anatiny ary tsy maîtrise eny inona le tiako teny eny misy olona tokeny hitany olona amin'ny feste makary lehibe anandro mpanjakana tsy ho teny enketo le anarana fa maninona misy ministre afaka manao an'izay eo fa le olona io tsy maintsy manao an'izay ary bibebe no resaka ataon'ny olona ao anaty Facebook momba ny rangaha anankiray io zay izy isaka mandeha PRM dia hita foana io rangaha io ary mitikodina efa mandeha mitikodina anaty lapao dia efa napakevitra miainga avy amin'izay foana hoe vao mahatapakevitra ny kolonely sotraka mareva avy ndraiky tsika aloha tsy manana proof amin'ny hoe iza no ohatra ny teny mako zany hoe onare zany tsy mahaleo tena amin'ny fanapa-kevitra zaraisiny amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa misy tsindry tsy manana proof mivantana amin'izany tsika hoe tena zay tokoa ve le izy fio moa rehefa misy hoe te hilalao ansary tokoa ny ao anatin'ny tsika hoa tsy miaro an'izao fitondrana zao hoe manana carte blanche fa tsika tsy izany mihitsika fa ny tsika teo dia hoe misy tolona natao azadiny fa roapolo mahery ny olona lavo tao anatin'ny telo herinandro enina ambin'ny folo andro akoatra ny raha latsaka mitondra takaitra mandra-pahafatiny amin'izao fotoana zao
tsy azo tsinontsiniaviny zany ny firenena dia potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mahita ny fotodrafitrasa raha mahita ny fahavoazana ara-toekarena raha mahita ny fahavoazana ara-tsosialy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny hoe lay tena hoe le sotoavina tena malagasy vokatry ny nataony le fitondrana teo aloha na zany tsy azo tsinontsiniavana tsy hoe ao anatina zavatra hoe taitaitra kely miseho etsiro dia hoe tsisy atao tsisy azo amavanina le zavatra mitranka fa tsy maintsy fatarana koa zao inona mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia araka nambara teo ny prédateur dia amin'ny fomba rehetra tsy amelanao azoazo ainy zany fa eo fotsiny izy hoe za zany tena mba hoe mafanino mba hoe endrasako fotsiny zay zany fitondrana miaramily zany a dia mametraka ordre zay fotsiny le izy andao za tsy izy mety zakatsika sa tsy zakatsika zany nampanotsany tany azia tsy matsanana na tokora fahalomanana ary mety tsy problema mihitsy raha mifahitako azy a hoe tena dictateur koa sa loha tsy maintsy zay aloha manitsy an'io satria hatrany amintsika eny an-tanàna io eny amin'ny fiarahamonina tena misy io zany responsabilité partagée